ny hoe vonjena teto amin'ny La Rotonde mpandahateny ny professeur Raymond Ranjeva. Tsotra ny azy dia ny haha repoblika mafiorina sy marotoerana ny repoblika fahefatra. Ilaina arak'izany ny fampitoniana ny toera raha politika. Torak'izany ihany koa ny famerenana ny tany tandalana sy manaja ny sofototra maholona. Famerenana ny hasy ny fitsarana ka hanana ny fahaleovan-tena mba hiverenana ny fitokisan'ny vahoaka aminy. Famerenana ambolaoniny ny endriky ny mpitandro ny filaminana ho mpiaro ny olona sy ny fananany. Voaresaka teto ihany koa ny amin'ny tsy fiandaniana amin'ny atsy na amin'ny roa. Fanazava ny professeur Ranjeva avy hatrany. Raha ohatra na mazavatra ny ambolohany ka hatramin'izao dia hoe gouvernement neutre no zavatra maika voalohany indrindra amin'ity raharaha ity. Ka raha gouvernement neutre no ilaina amin'ny transition dia isika malagasy rehefa mandika ilay teny hoe gouvernement neutre dia lazaintsika hoe tsy mendany amin'ny antsy na aroa. Dia velo manontaniana izay mpampianatra raha veloha amin'ny mampampianatra no ametraka fanontaniana inona moa ny dikan'izany? Tsy mendany amin'ny antsy na ny aroa. Hoako raha miteny gouvernement neutre tsy dia azoazoko loatra ilay fitenenana hoe tsy mendany amin'ny antsy na tsy mendany amin'ny aroa. Ny any tiako lazaina amin'ny teny hoe neutre dia hoe mendany mitera-bokatsoa. Ary raha mendany mitera-bokatsoa dia ny dika zay zany neutralité active, neutralité positive, fa tsy neutralité passive na neutralité négative. Nalina tokoa ny velakevitra teto amin'ny La Rotonde, porofon'izany ny nahafeno hipoka ny efitrano. Afilatsika aloha ny lafiny politika fandikostika resaka lafiny fanabeazana 300 tapitrisa ariary no vola nentina nanarenana ny INFP etsy Mahamasina. Ny AFD no namatsy ny vola tamin'izany rearian'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ho ny Prime Ministre Camille Vital ny fahavitan'ny asa sy ny lafiny fanabeazana. Lanto Malara Rasata, Miorarniana, Andry Rajonarivava. Arak'izany dia ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement Camille Vital no tompony anaikitra ambony tokana tamin'ny fomba ofisialy ity trano lehibe ny INFP ity izay nandaniana vola mitentina 300 tapitrisa ariary ny fanarenana izany. Ny orinasa GTPA no nisahana izany asa izany tanteraka atao anatin'ny 5 volana. Trano fobe-panofanana ara-pedagogika izy ity ary manana rantsana any amin'ny faritra. Misorotsiritany talehany izany nandritra ny kabary teto Mahamasina. Miara-miasa amin'ny gouvernemanta frantsay amin'ny alalan'ny agence AFD izay mamantsy ny vola. Indrindra eo amin'ny fanotana ireo boky enti-mampianatra. Ny ministry ny fanabeazam-pirenena Razafy Manazato Julien Ratio izay nanamafy izay fanohanana arabola sy fiarah-miasa amin'ny gouvernemanta frantsay izay misaotra izany. Teto no Lenir de Villers teo aloha hoy izy izay nivoahan'ireo olomanga pirenena teo amin'ny setry ny fampianarana sy fanabeazana raha tsy ilaza afa-tsy ny filoha teo aloha Topokola Philbert Tsiranana sy ireo tompony araikitra ara-panjakana maro sy amin'izao fotoana izao. École normale izy ity ary ny lasa nivadika institut amin'izao fotoana izao. Mbola ho maro izy ireo olomanga aty aoriana. Ho an'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement Camille Vital indray dia goavana ity asa fanamboarana ity. Fanamby vita hoy izy ary isan'ny reharehan'ny fitondrana tetezamita amin'izao fotoana izao ity fitokanana ity. Raha jerena izy zay vita zay taona zay dia tsara manitra fa ny tetezamita dia ezaka lehibe no natao na dia fotoana kely no tokony ho tanterahana amin'ity fitondrana ity firenena Madagasikara. Tsy hay atao ny fisaotra ny fitondrana frantsay amin'ny alalan'ny agence française de développement izay namatsy vola izao tetikasa izao ifanabeazana no fototra ny fampitosony firenena. Bokizany izao asa
mateo tia asa mahafapo ny malagasy rehetra. Marina teo ireo membre ny gouvernement nanotrina ny prime ministre teto tamin'ity fitokanana teto Mahamasina ity. Izy raha teo no nisolotena ny foan'ny fahefana avy ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina. Fa manofana ireo mpampianatra eo amin'ny fahaiza-manao sy ny fifehezana amin'ny teny frantsay no asa imason'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny INFP tafapetraka ny foibe anivon'ny faritra maro manara-maso izay setry ny fanabeazana sy fampiofanana izay. Lanto Malala Rasata sy Andry Ratsanarfa ihany. Tamin'ireto trano lehibe ireto no ny anaran'ireo olomanga pirenena ny fanesy teo amin'ny setry ny fampianarana sy ny fanabeazana. Le Mire de Villiers no anarana fahiny ary dia lasa école normale taty aoriana nandritra izay 7 taona mahery izay. Avy teo dia niova ho INFP ankehitriny ary tokana eo amin'ny firenena eo amin'ny sehatry n'izay fampiofanana ara-panabeazana izay. Mpampianatra sy ny mpanolotsaina ara-pédagogique no fanina eto ary ahitana rantsana 7 any amin'ny faritra 9 ny mbola ho avy antsoina hoe CRIFP izany amin'izao fotoana izao. Boky ento mampianatra no vokarina eto ary ny fanamafisana ny fahaiza amin'ny teny sy mampiasa ny teny frantsay no tena iamasoan'ireo mpampiofana. Ny zavatra ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia ny famerenana ny asy ny fanofanana izay heverina fa izany fanofanana mpampianatra zany agnisan'ny zava-dehibe satria miatoka ny hoavin'ny ty Madagasikara tia, miatoka ny hoavin'ny taranaka faramandimy satria raha tsy voahofana tsara ny mpampianatra dia tsy ho tonga lafatra ary tsy ho azo atoka ireo haavo ny letan'ny mpianatra izay beazitsika. Ka izay zany no anisan'ny tena zava-dehibe amin'izao andro an'izao izay azo lazaina hoe araka ny tenin'ny talen'ny AFD tao dia hoe stratégique hozy izy ty toeranyity. Stratégique zany hoe ato daholo zany no amola volana an'ireo paikady rehetra hoentina manasara ny fanofanana mpampianatra eto Madagasikara. 30 no piasa eto amin'izao fotoana izao ary mitsinjara ho sampandraharaha maromaro. Raha ny asa vita dia nahatratra 430 ireo mpanolotsaina ara-pédagogique efa nofanina teo amin'ny setrin'izay fampianarana zay nanomboka tamin'ny taona 4 ny taona 5 dia nahatratra 270 ireo mpampiofana teny frantsay navoaka teo anivon'ity INFP ity ary miasa eny anivon'ireny CRIFP ireny. Fanampina avy amin'ny agence AFD no ahafahana mampiodina ity INFP ity. Misy arak'izany izay fiaramiasa izay ary mihamatotra amin'izao fotoana izao. Farany dia ireo instituteur na mpampianatra indray no ezahana ho fanina nanomboka tamin'ny taona 20 ka ifarana ny taona 12 izany. Fa efa 17 taona izay no nisian'ny école d'état-major teto Madagasikara manamboninahitra maro nefa ny fandimby ny voaka atao nandritran'izay. Ny maraina teo dinidiny 12 indray no anivoaka nisy nanonana ny fandraika amin'izany sy natrehan'ny prime ministre lehibe ny gouvernement Camille Vital sy ny ministre ny folo alin-dra teo ihany koa ny ministre ny Jony nanaraka akaiky an'izay sady mitatotra ny vaovao Rostina Muriel nakany sary kosa Firarjon. 12 mirala indray reto andiany 14 navoaka ny école d'état-major ireto nanaraka fiofanana nandritry ny enim-bolana ary nahazo ny diplôme d'état-major rehefa nahavita ny mémoirany avy. Mpianatra piofana zany hoe manamboninahitra izay nandalo fiofanana tao amin'ny école d'état-major nandritra ny enim-bolana. Io zany dia diplôme azo ny hoentin'ny miasa eo amin'ny sehatry ny fibaikona eo amin'ny olafy eo amin'ny corps zany na régimenta na miasa ny amin'ny état-major. Ny taona 1770 no nisokatra ny école d'état-major ary efa namoaka manamboninahitra 730 nahitana manamboninahitra vahiny 7 tamin'ireo ofisier nigériana